Tontolon'ny fiara-miasa kosa tonga nitsidika ny ministra misanany arena stratégique ny lehiben'ny masivony Australie miasa sy monina eto amintsika Ramatoa Suzanne Coll namintona ireo FDB nandritra izay fionana izay raha moa ny ministra Lalarsaina Joely Valérien. Ambassadeur-n'ny Australie izay tonga teto nanao ny fitsidihana ofisialy dia niresadresaka momba ny fiaraha-miasa eo amin'ny Australiana sy Madagascar, ny gouvernement australiana sy Madagascar. Voaresaka tamin'izany satria ny fiaraha-miasa indrindra eo amin'ny fiarahana amin'ny fampianarana dia efa maromaro satria betsaka ireo mpiasa tato tamin'ny ministère na tamin'ny organisme rattaché izay efa nandeha tany Australia nahazo formation dia hoe izay tiana mbola hotohizana ary mafisina bebe koa ny tsaikefanana zany mba famindra amin'ny aty amintsika ireo mpiasa tato dia betsaka zany efa nandeha. Nisy koa ny formation izay ho eritreretina dia ny formation anohizan'ireo mpianatra any Australie zany dia formation amin'ny master na maîtrise zany dia hijery koa izy amin'ny fomba fiaraha-miasa na ireo investisseur avy any amin'izao zany mba ho tonga aty amintsika hitondra ny tsaikefany ary tondra koa ny volany ampiasaina aty Madagasikara.